Fararano dia tetikasa iray tariny katolika ULFIS Services sy ireo mpiara-mombona andoka efatra eto Madagasikara ary vatsiny ny USAID Food for Peace. Fararano dia mikendry ny ampihinana ny tsy fiahina ara-tsakafo any amin'ny commune miisa 4,700 avy amin'ny fokotany 7,700 any amin'ny faritra Antsiranana, Vadivavitovinany ary Atsimo Andrefana. Ny tetikasa dia manana tanjona telo lehibe izay mifandraika amin'ny fahasalamana sy ny fanjariantsakafo, ny velotena ary ny fahafahan'ny fiarahamonina miatrika ny loza. Ireo hetsika mifandraika amin'ny fanjariantsakafo dia mifantoka indrindra amin'ny sakafon'ny zaza mandritra ny 10 andro voalohany. Napetraka ny CLTN na antsoina hoe Community Led Total Nutrition mba hanamafisana ireo asa izay mikendry fanovam-pihetsika. Ny CLTN dia foto-kevitra vaovao izay mikendry ny fanentsehana sy ny fanentanana ny mpiara-monina rehetra amin'ny olana tsy fanjarian-tsakafo. Ny CLTN dia mikendry ny fahatongavan-tsaina ny mpiara-monina amin'ny olana tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika eo anivon'ny fiarahamonina mba entina hanamafisana ny ezaka rehetra ataony Fararano. Izany ezaka izany moa dia mikendry ny isambatan'olona ary ny tokantrano amin'ny fisorohana sy ny fitsaboana ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny aretina hafa. Ny CLTN dia nisintomina avy amin'ny lesona avy amin'ilay paikady hoe CLTS na Community Led Total Sanitation izay mikendry ny fanatsarana ny sehatra fahadiovana eo anivon'ny fiarahamonina. Ny CLTN dia misy dingana telo lehibe: ny fanairana, ny fanaraha-maso ary ny fanombanana. Alohan'ny hanombohana ny dingana voalohany amin'ny hetsika fanairana amin'ny CLTN dia mitsidika sy mampivory ireo ray aman-dreny mpitarika rehetra eo an-toerana ny ekipany tetikasa. Mandritra ny fivoriana, anazava izy ireo ny fisotran'ny CLTN sy ny tanjona amin'izany ary ny mazava-dehibe ny ifandraisana andraikitra ireo manam-pahefana eo an-toerana. Izany dia atao mba hisian'ny fiovam-pihetsika miambo ho an'ny fahasalaman'ny zaza eo an-tanàna. Avondrina araka ny sokajiny avy ireo olona ao an-tanàna mba hifanakalo sy hiady hevitra mikasika ny olan'ny fanjarian-tsakafo. Izany dia atao amin'ny alalan'ny focus group na aseho amin'ny alalan'ny saritany ilay tanàna na ihany koa amin'ny alalan'ny fanadiadiana isambatan'olona. Sarahana ireo vondrona mba ahafahan'izy ireo maneho mazava ny heviny tsirairay. Amin'ny alalan'ny fifanankalozan-kevitra izay tarihan'ny ekipany tetikasa, ireo vondrona ireo ihany no mamantatra ireo olana goavana mifandraika amin'ny resaka fanjarian-tsakafo ao amin'ny fokotany misy azy avy. Ireo fifanankalozan-kevitra ireo dia ampiasaina hamoahana lahara-pahamehana roa na tondrozotra roa mikasika ny fanjarian-tsakafo. Aorian'izay fanadiadian'ny fiarahamonina izay dia misongadina ireo mpitarika voajanahary izay antsoina hoe komity CLTN. Aorian'izay dia manao fitsidiana tokantrano vitsivitsy ny ekipany tetikasa mba hahazahoana antontanisa mikasika ireo sakafo mahazatra sy ny fomba fanaon'izy ireo mikasika izany. Ny fanaraha-maso sy ny fampiroboroboana ny fitombon'ny zaza dia tarihan'ny agent communautaire de nutrition na ACN izay solitena ny fiobe nasional misahana ny fanjarian-tsakafo. Izy dia manana anjara asa lehibe amin'ny tetikasa Fararano miaraka amin'ny ONN mikasika ny sehatra fanjarian-tsakafo. Ny ACN sy ny mpanetana ara-pahasalamana ary ny renim-pitarika dia manatanteraka fandanjana faobe ny zaza rehetra latsaky ny 5 taona mba ahafahana mamantatra ny sata ara-tsakafo ny fiarahamonina. Atao tsy tapaka isam-bolana ny fanaraha-maso sy ny fampiroboroboana ny fitombon'ny zaza. Natao ihany koa izany ho fotoana fanomezana torohevitra ara-tsakafo ho an'ny mpitaiza zaza tsirairay. Ary koa ho fanomezana ireo torohevitra mikasika ny fisorohana sy ny fitsaboana aretina samihafa toy ny tazimoka, ny areti-pivalanana ary ny aretin'ny taovam-pisefoana. Fakafakaina ireo atontanisa azo rehetra mba hamaritana sy hanasokajiana ny satan'ny zaza ara-tsakafo ny tanàna. Toy ny zaza mitombo lanja tsara, ny zaza atahorana hotratra ny tsy fanjarian-tsakafo ary ny zaza tsy ampy sakafo. Ao aorianao dia asehon'ny mponina mandritra ny hetsika fanairana ireo antontanisa ireo. Mba hahazahoana antoka ny fahombiazan'ny hetsika fanairana dia misafidy hetsika fanentanana ny vahoaka ny ekipany tetikasa toy ny sarimihetsika na seho an-tsehatra na hirahira na karazana fampisehoana hafa.
Ireo mpilalao an-tsehatra dia mamolavola tantara kely izay anehoana ireo olana voafaritra hita nandritra ny fanadihadiana ny olana fiarahamonina. Rehefa tonga ny hariva dia mandefa sary mihetsika mitondra ny lohateny hoe sakafo maro loko ny ekipa tetikasa. Tafiditra ao anatin'ny fanentanana io Horonan-tsary io. Sakafontsika anio ramatoa, akondro, tomaty, manga, katsaka, kokombra, poivre, pomme, carotte, mananasy, pastèque, paiso, laisoa, ovy, citron, normaly. Mamefananavatra amin'anamba amin'ilay maro loko toy ny havana ny kalohanay. Ny akondro mavo tsara, ny hafa maitso ery, ny tomato menamena mizestery, fenony zaridaina, ora bovizay maro loko toy ny havana ny kalamilay. Le miompy akoko ny tena mahafinaritra, ny henany ny atody ny vavanao finaritra. Le tsy nisy karazany ohatra amin'ny teny hoe mieny amin'ny mila atao complet. Loko isan-karazany fahasamiana any kalimiditra ny ambava fahasalamana. Ny hetsika fanairana no midingana lehibe indrindra amin'ny CLTN. Misy hetsika isan-karazany karakaraina izy tomana olona maro mandritra ny andro fanairana io mba ahafahana mamory ny olona rehetra ao an-tanàna ary mba hanairana azy ireo ho tonga saina amin'ny olana tsy fanjariantsakafo. Manomboka ny tantara tsehatra kely roa ny dingana fanairana. Mifandraika amin'ny olona ara-tsakafo izany ary mifanaraka amin'ireo tebika roa voatanisa mandritra ny fanadihadiana ny fiarahamonina. Ora endrina izana sentsika dia niaraka teraka tamin'ny Francine ndrefina ny Francine dia fa botrabotra be i sentsika dia mbola kely be ka inona anjana sentsika io ndreny ao dia gatao aminazy ty ao ka dia sy fantatro na raha dia marary ngatra izy ty io dia hoana tokony atao sena mivady e aleo sena magnadina ny Francine ao indra mba botrabotrana koa mba amizay mba mitovy amin'ny Francine igny zana seka aleo sena mandeha amin'ny Francine agny aleo raha ka dia ndao andeha sena na botrabotrina tio ka dia nampiasa sakafo maro loko aho ka dia ezaka loatra ka mipevona nampiasa na re dia izay na botrabotrina ty. Rehefa vita ireo tantara an-tsehatra dia misy ny fanontaniana apetraka amin'ny alalan'ny fampiasana marionnette mba hijerena ny fihetsiky ny mpijery manoloana ireo afatra tiana ampitaina tao anatin'ny seho-sehatra. Ary koa mba ahafahana mamantatra ary manombana ny ahavy ny fahatokaran'ny vahoaka ireo afatra nampitaina. Rehefa azo ny ponina tsara ny afatra tiana ampitaina dia miroso amin'ny dingana manaraka izay mbola ao anatin'ny hetsika fanairana ihany. Izany dia ny fampisehoana ny vokatry ny fandanjana vahobe izay aseho amin'ny alalan'ny kisary tsotra izay atao ho azy ny olona rehetra. Ny komity CLTN no manolotra ny vokatry ny fandanjana n'ireo zaza eo amasin'ny olona rehetra. Ataon'izy ireo amin'ny feo mahery izany mba hanairana ny vahoaka. Voalohany indrindra araka fantany voalohany teo fa rehefa tonga ny fahasamena dia loza mitatao. Ny zanakasika zany 20 isan-jatony dia fahasamena. Izany hoe mandindromy fahafatesana noho ny antony tsy fanjarian-tsakafo dia tefa amin'ny zanakasika. Faharoa manaraka an'izay misy ihany koa faritra mavo 9 isan-jato. Kara io 9 isan-jato raha tsy mitandrina tsika trapitaina dia ho tafiditra amin'ity 20 isan-jato anampy an'ity izy ity mba ho tonga amin'ity sika rehetrarehetra ialana amin'izay fanjarian-tsakafo izay eto amin'ny fokontany misy isika. Sy ampilanja zany le zaza aminay ity fa tetra be zany mahita nyty vokatra be ity. Raha vao vita ny fampisehoana ny valin'ny fandanjana vahobe an'ny zaza dia mizara ho vondrona samihafa misy olona 20 ka hatramin'ny 10 ny fokon'olona mba haneho ny fahatsapan'ireo olana sy ny hoavy ny fanjarian-tsakafo eo amin'ny fokontany amin'ny alalan'ny fanomezana ny naoty ny fahavampo mikasika ireo tondrozotra roa navoaka ny fokon'olona. Ny fokon'olona eto dia nahita tondrozotra roa. Ny iray dia mikasika ny fanamboarana zaridaina-pambolena mba ampitomboana ny fahazahoana sakafo maro loko ho an'ny fianakaviana tsirairay ary ny iray hafa dia mikasika ny fahadiovana mba ampivoarana ny fampiasana gabone. Samy manome naoty ny tsirairay amin'ny fahatsapany ny toe-java-misy ankehitriny ary manome ny naoty amin'ny fahatsapany ny fiovan'ny tondrozotra afaka enim-bolana. ny mahatonga ny olona sy matety visy manao zaridaina dia sy ampy ny zezika ambolena.
ampy ny zezika ambolena. Ahe zany tiahaninao fa be ikamo fa tany lavidrano zany agnamboarany miagnana. Ratsy zay a lavidrano a dia kamo n'olona lavitra ny faranana azy fangalana rano. Izy koa mbola mahita ny antony mahatonga ny olona sy dia mahabitrika loatra ampanaovana an'ity tanàgnany ity. Dia izy ka masy fambolena ny olona ty fa sy dia ara-teknika. Mbola sy afaka misy zany zegny jardin sasiny izy sisy mpandraramasiny jardin. Dia raha ohatra ka afaka enim-bolana, raha ohatra ka misy fanaraha-maso re zakainao zay, dia mety firy indray no tomenao raha afaka enim-bolana indray tsika miona eto. Satria inona ny antony amezanao kaka? Ny vokatra azo dia angonina ka arafitra ao amin'ilay atao hoe community scorecard. Atolotry ny komity CLTN na ny fokon'olona ny valin'ny vokatra ary mangataka ny fanoloran-tenan'ny olona rehetra tsy hakanavaka izy ireo mba hiaraka hanatratra ny tanjona ao anatin'ny enim-bolana. Ampahafantarana ny vahoaka ireo mpitarika ny CLTN. Izy ireo no mpikambana ao amin'ny komity CLTN ary miandraikitra ny fanaraha-maso ny asa ho fatratrarana ny tanjona. Apetaka amin'ny tabilao ankalamanjana ny community scorecard ho hitan'ny olona rehetra ary natao ho fanaraha-maso akaiky ny tanjona mandritra ny 3, 4 ary 12 volana ary koa hifantohany ny asan'ny komity CLTN. Fahitako ny valin'ny vokatra aloha hitako dia ampalahelo tega dia lasaka tega jenjaka be misy zaza tratra sy fanjariantsakafo eto fokotany safitaina araka fahitako anazy. Zany antony nampirosaka anazy sitrapo agnentana ny fiarahamonina sady agnara-maso nisy fanjariantsakafo eto an-tanàna. Fa raha hita amin'ny ankabeny zany tega dia ampalahelo hiporosatazy izy miboaka. 3 volana ao aorian'ny hetsika fanaitrana dia mikarakara fihaonana miaraka amin'ny solon-tena pokon'olona sy ireo mpikambana ao amin'ny komity ny CLTN ny ekipa ny tetikasa. Io fanaraha-maso io dia mba ahafahana mizara amin'ny komity CLTN ny vokatry ny fandanjana ny zaza nandritra ny 3 volana tao aorian'ny hetsika fanairana, ny fampahafantarana ireo fanovam-pihetsika nisy sy ny fampiarana ireo asa efa nomanina mandritra ny drafitrasa ao anatin'ny enim-bolana. Tombana fohy no ahafahana mamantatra ireo ezaka hafa tokony atao mandritra ny 3 volana manaraka. Ino ny zavatra hitasika hoe efa miova agny amin'ny tanàna misy asika sirairay avy agny zany. Resaka fiovana amin'ny resaka fambolena teknika moa zany raha amin'ny resaka valatahaka ho anahy mpamokatra mpitarika. Betsaka le olona mijery sy mianatra ary tena mazoto le olona mampiasa le volo teknika. Dia zao hitako hoe nisy fiovana satria manao daholo le olo fa sy mijery amin'le asa nataony fotsiny hoe natao teo amin'le valatahaka fa nampiasa izy agny amin'ny toerana misy anazy daholo. Taloha zany dia sy niraharaha zany karakarana sakafo zany fahasambehivahy zany. Dia tato afara zany sy namonjy le fanairana dia nandeha teny zay mivady. Dia rendra dia be dia be zany ny zaza sy ampilanja. Na ny zanona koa zany dia tao anatin'izany. Niaraka izay mivady niara-nientana dia tonga dia niara-nientana izay mivady dia tapa-kevitra fa hanao tanitraka maro loko. Dia namboatra an'ity kelikely ity zahay dia izao no mba vitanay aloha. Mialohan'ny andro anaovana ny tombana dia manomana hetsika fanentanana mba ampisehoana mpabe maso ny vokatry ny fandanjana ny zaza tamin'ny andro fanairana ary ny enim-bolana taty aoriana ny ekipa ny tetikasa. Izany dia atao amin'ny endrika kisarisary. Mba hisarihana olona maro dia mikarakara hetsika mitovy tahaka ny tamin'ny andro fanairana ny ekipa ny tetikasa mandritra ny andro fanombanana. Ny tombana amin'ny fahenim-bolana dia ahafahan'ny fokon'olona mifanakalo hevitra sy manombana ireo zava-bitana nandritra ny enim-bolana voalohany mihoatra amin'ny tondrozotra napetraka. Mba hisarihana ny sain'ny olona dia mampiseho ny fivoaran'ny fitombolin'ny lanjan'ny zaza eo amin'ny fokotany tamin'ny andro voalohany sy ny fanairana ka hatramin'ny andro fanombanana afaka enim-bolana ny solon-tenan'ny komity ny CLTN. Tao anatin'ny enim-bolana ny tahany tsy fampitsakafo ao amin'ny kitanana ity dia ny hena. Raha 5 isan-jato ny tahan'ireo zaza tao anatin'ny tsy fanjariantsakafo dia lasa aotra isan-jato izany ankehitriny. Ireo tandindin-doza ho tratran'ny tsy fanjariantsakafo izay natratra 720 isan-jato dia lasa 220 isan-jato. Ary farany nandritra ny enim-bolana ny tahany ankizy tsara lanja dia 720 isan-jato tamin'ny andro fanairana ary izao kosa dia natratra 770 isan-jato.
avy io dia atao anaty scorecard ny fanombanana zava-bita tamin'ireo tondrosotra roa ireo. Asehon'ny solitenan'ny komitiny CLTN ireo vokatra azo tao aorian'ny enim-bolana nanaovana ny fanetsehana. Aseho ihany koa ireo tanjona vaovao mifandraika amin'izany. Eto dia mbola mangataka indray ny fanoloran-tena ny fokon'olona ny komity. Noho ny CLTN dia manolo tena sy miditra an-tsehatra daholo ny olona tsirairay amin'ny olona ny fanjariantsakafo. Manolo tena sy mivondrona ny fokon'olona mba hiara-mitady vahaolana ampihenana ny tsy fanjariantsakafo. Nahatonga fahatsapa-tena teo amin'ny fiarahamonina ny fisian'ny paikady CLTN. Izany nanosika azy ireo handray an-tanana sy hiova mba hatongavana amin'ny fanjariantsakafo. Ny fahazahoana mari-pakasitrahana afaka 12 na 15 volana no famantarana ny fahombiazana.